Radio Don Bosco. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina. Tafaraka indray tsika amin'izao maraina izao raha izao no manaraka amin'ny fandarana izao larobia maraina izao dia faly tafaraka amintsika rehetra izay manaraka ny fandarana ary miaraba antsika rehetra tratra indray izao volana febroary taona raika amby roapolo martsa marina zany zay mahatsara an'ilay anakoroa mba mifanintsinintsy eo volana martsika amin'izao fotoana izao dia ity no fandarana voalohany indray amin'izao volana martsa izao dia valitafaraka amintsika rehetrarehetra toy ny mahazatra antsika hatrany ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy ny alina amin'ny valo sisy sasany ary amin'izao fotoana izao dia mandeha any amin'ny RDP live ny fandarantsika raha te hifanoratra aminay ianao anatin'ny RDP live dia any amin'ny afatra miafina any amin'ny MP ianao no manoratra dia manontany ny resadresaka izay tianao horesahany eto indrindra momba ny lohahevitra izay horesahantsika mahafinaritra toy ny fanaontsika mahazatra ihany raha ohatra ka amin'ny alalan'ny telefona kosa ny tianao iresahana dia ny 033 08 850 02 no andefasana ny SMS toy ny mahazatra antsika hatrany izay Bruno ny lafiny teknika idadia kosa mikirakira sary ary amin'ny RTP live ihany ny général Ramakavedy Désiré Philippe no miaraka amintsika ao anatin'ny famelabelara-kevitra izay atao mba hovanina tompoko Andriamato Flavien, mba hovana Andriamato Dadis, Andriamato Bruno. Yento. Ya, tsika rehetra manaraka ny fandarana koa tompoko dia mba hovanina daholo tsika rehetra. Marina zany tsy naratsy azy manotsy azy nataontsika tamin'ny heriny tsika manahoana ny amin'izay ny fomba mahazatra ihany io Andriamato Flavien zany hoe niresadresaka ny fanaovantsika tamin'ny tsy nifankalozana hevitra teto amin'ny fandarantsika farany teo dia mikasika ny hoe ny fomba isorohana sy ialana amin'ny zava-mahadomelona zava-dehibe mihitsy zany fomba isorohana sy ialana amin'ny zava-mahadomelona anisan'ny fomba mety ahitam-bokatra hoe isika Andriamato Flavien ary vokatra tsara dia ny fifampiresahana tsy eritreretantsika mihitsy hoe vahaolana angeny fifampiresahany ary fifampiresahana io Andriamato Flavien tena antony dia hoe mba hisiny ny fifanakekezana am-po zay tena efa hoe azo lazaina hoe mihavery ny fifanakekezana am-po zany ary zavatra azo lazaina mihitsy raha dia hoe tsisy toy ny mifampatokisana rehefa tsy mifanakaikem-po ny olon-droa dia tsisy mifampatokisana ny antony satria tsy nisy mifampiresahana zay zany tena mazava-dehibe azy ka isika dia efa namerimberina teto Andriamato Flavien ty fandarana ty fa araka ny fisainana sy ny fihetseham-po io dia mamoaka onjy io vatatsika io marina fa tsy damaso zany onja zany kanefa io onja io tena azo refesina ara-tsiansa mihitsy fandraisantsika teto mikasika ny onjy io dia inona moa ny anazavana azy tsotra eto fa dia letotsika hoe ny onjan'ny firaisan-tsaina sy ny onjan'ny fifampatokisana onja anankiroa misaraka mihitsy ny firaisan-tsaina sy ny fifampatokisana zay ny tena ilaina an'le fifampiresahana fifanakekezana po tena zava-dehibe no ireo onjy ireo zay tena hoe tsika vatatsika ihany mamoaka azy ka anisan'ny mampivoaka an'ireo onjy ireo tsika avy amin'ny vatatsika dia ny teny famporosiana tena misy fihetseham-po mihitsy rehefa famporosiana tsika ary misy fihetseham-po koa rehefa teny hoe fanambaniana fanampiam-pona fanambadiana sy ny sisa tadio tsara fa dia ianao ihany mamoaka an'le onja ho any amin'ny lafy tsara na ho any amin'ny lafy ratsy mbola andrazaitsika ihany dia hoe ny fotoana manokana ina moa le fotoana manokana fotoana iarahana manao zavatra ny fotoana ifampiresahana ifanakalozana hevitra zany kan'le hoe fotoana manokana dia mbola eo ihany koa le fifanampiana eo amin'ny asa na zay zavatra tokony atao na mpivady na mpianaka zany fanampiana zany dia eo ihany koa le anlazaitsika hoe fanomezana tsy hoe fahatserovana fotsiny fa tena fanomezana hoe amin'ny sendra mandalo dia hoe ty mba misy zavatra fantatro fa tian'ny vadiko na tian'ny zanako dia amena azy zavatra iny satria misy fihetseham-po foana rehetra vao misy an'izay hetsika na ataontsika hoe fihetsika fihetseham-po izy no indrindra zay
tena tsipihana tsara le hoe tsy ampoizina araka ny tenao dia ozytsika koa hoe le hoe vatana mifanakaika tsy analava resaka amin'intsika indreo matofilavy fa mahatonga hoe resahan'ireo ataontsika hoe famporosiana fotoana manokana sisisy ireo dia io foana efa lazaintsika averimbezintsika eto foana ary tsy satria tsika ny mamerimberina azy hoe endriky ny fanehoam-pitiavana an'ireo olona io reo fomba dimy reo ary fanehoam-pitiavana io ilain'ny olombelona io ilain'ny vatan'ny olombelona io mihitsy manomboka any am-bohoka mandra-pahafatosika matoflavien mila n'izany fanehoam-pitiavana zany foana ny olombelona ary indrindra hoe araka ny tenenintsika foana eto hoe nanovan'Andriamanitra ny olombelona nge tahaka ny endriny raha vao miteny hoe tahaka ny endrika Andriamanitra dia Andriamanitra dia fitiavana zay zavatra zay tsy azontsika ialana mihitsy zay ary anisany tao hoe zava-dehibe amintsika malagasy indray matofilavy zany ny kolotsaintsika sy ny kolom-piarahamonitsika nge dia mifototra amin'izay le hoe fitiavana zay satria miainga amin'le hoe fifanajana mahozotsika foana rehefa miresaka tsika hoe matoa ajana ny zavatra dia tiana fitiavana zany eo ambadika izay ka zay zany anisan'ny zavatra efa averimberisika foana aza angamba mety misy fanteny hoe njahay indray mety hoe mankaleo tsy tompoko tena zay mihitsy ny antony averimberina satria raha mbola tsy hitanao ny vokany eo amin'ny fiaraha-miaina tsy mbola hitanao ny vokany eo amin'izay zavatra hoe ifampizarana mbola averimberina fa ndika zany ny tsy tafiditra mbola tsy maharesa lahatra zany zay ndikany zay ny antony amerimberena anazy ary io arakaraka ny amerimberenana ny zavatra nefa nitadika eo fa azahoany mioropaka azo lazainy hoe mioropaka mihitsy ary tena zava-dehibe zay rehefa hoe mioropaka zay dia dikan'izay dia hoe mahazo vahana rehefa mahazo vahana dia azonao ampisana ary azonao atao amin'ny fotoana maro samihafa tena zava-dehibe mihitsy mampanontany tena mihitsy nge rehefa toflavien amin'izao fotoana zao hoe tena misy mihitsy hoe zany fanehoam-pitiavana zany eo amintsika na totsika eo amin'ny ankohonanao fotsiny ary eo amin'ny fiarahamonina moa dia efa mampisalasala totsika hoe rehefa mandeha akoatrin'ny fiarahamonina tsotrika fa mampakany firenena dia vao mainka no mivaramonta mahita ny zavatra misy ary ny tena zavatra hitatsika dia hoe reny hitatsika any amin'ny Facebook reny tena hoe manahoana marina ty fiaina an'ity vahoaka malagasy ty tena mbola ao ve zany fitiavana zany mbola ao ve zany fifanajana zany mbola ao ve zany hoe mbola misy asiny zany hoe asiny zany zany asiny zany nge mbotra tsy fantatry ny olona tsony le matoflavien inony zany asiny zany midikany dia zay ny anisan'ny tena ohatrany hoe mampalahelo ary araka ny fanampantantanana tamin'ny heriny indray matoflavien dia hoe ndaotsika iresaka ny atao hoe terentsaina tsy hoe terisaina fa terentsaina na le atao hoe stress amin'ny teny frantsay stress io hoe terentsaina io na stress io dia azo lazaina ihany koa hoe faharerahan-tsaina reraka ny saina amin'izao fotoana zao indray matoflavien betsaka mihitsy indrindra nireny mpianakaviana fa tsy tenenako hoe indray mpianakaviana misy tena hoe rerahan-tsaina tena reraka tena miteny aminao zany izy tena tonga dia hitanao hoe olona reraka hoe tsy vitany hoe olona reraka fa olona kify tena hoe tena misy zavatra tena ohatrany hita maso mihitsy hoe tena misy vesatra ngezabe mihitsy eo aminy ao rehefa mamoy fo ary ny sasany ka zay hoe tonga dia hita ao tena zany tena hoe hita tamin'ity herinandro ty zao magaga mihitsy fa misy fotoana mihitsy tsy haiko hoe efa fandaharan'Andriamanitra ve zany tsy inona fa misy fotoana mihitsy mandritra ny herinandro iny dia saika mitovitovy daholo le zavatra ahatongavan'le olona hoe mangataka fiona tamin'iny herinandro teo iny zao tena io faharerahan-tsaina io no tena betsaka na reny mpianakaviana ny be dia be fandray mpianakaviana koa tena misy fa inona mahatonga an'le olona tena hoe mirera-tsaina no mitranga misy indrindraindrindra eo amin'ny lafin'ny fifandraisan'ny mpivady ohatra eo amin'ny lafin'ny fifandraisan'ny ray aman-drenitsy zanaka ary tena hoe na dia ataontsika hoe mba mahita fahafinaretana tsy hafaliana ihany aza ny ray aman-dreny satria samy miasa any amin'ny asa ataony ihany mba ohatrany mba adinodino fa vao miditra ao tokantrano dia tonga dia io fa tonga dia mitambesatra daholo miverina daholo inona indray re tirandriamanitra inona indray re ny loza nataon'ny zanako tato inona indray re ny zavatra tsy mety nataon'ny vadiko inona zany rehetrarehetra zany mitambesatra daholodaholo mihitsy ary tena misy tena hitanao hoe tena ila iraviravin-tanana mihitsy le olona hoe tsy lasako tsony ty tsy vitako tsony dia miteny foana raha hoe tombavaka fa zay nge hoe nareo zay mavesatretany hoeto meo an'i Kristy fa izy vonina hitondrany eo aitsika ve zany tena hoe manatona an'Andriamanitra manatona an'i Kristy ifampizarana zay mavesatra
zany ange ny ilana ny vavaka andriamatofilavy zy ty fampitondrana zay mavesatra misy olona mieritreritra hoe raha tsy tena mahita olona mihitsy izy amborahany izay mampalahelo azy de ohatrany maivamaivana iza ny olona iza no afaka mahaolana mihoatra no Andriamanitra ray zanaka fanamasina ary zany zavatra tokony ditsika kristiana nge efa amena eo am-pelatanatsika mihitsy le fitaovany le fomba famahana olana fa ohatrany sanatria teny ohatrany amaivantsika ohatrany raha tsy tamaso mihitsy ko ianao ve hitamaso ny fanamasina fanoasana ny asany no afantaranao hoe misy ny fanamasina zay zavatra de tena hoe tena miraviravitana mihitsy ary tena tonga amin'ny mba tsy lazako aminao hoe tena mandeha makany amin'ny famoizam-po ary zay foana nyteneniko ny olona tratran'io teritany zao raha tsy mitandrina ianareo de mitombo mihamavesatra mihamavesatra ihany io tery io terintsaina io ary efa mihamavesatra foana io terintsaina io de miteraka famoizam-po ka raha vao miteny zany hoe famoizam-po zany tsika de mifamoizam-po tompoko lasy tompoko vavitsana mpanaraka ny fandaharana de mifarany mifamonotena any famonotena tady tsara fa famonotena nge hoe fahotany Andriamanitra ny tompony miaina fa tsy anao mihitsy hoe anaty de zay anaovako na tsondroniko ny antsana sitoko fanafodina sitoko poizina so de mba mampalahelo any fa mba nanao tsara foana nandritry ny androm-piaina de tratra ny famoizam-po de mamonotena de lasa makany amin'ny afo be tafita voarendrika zay mihitsy tena marina misy tafita voarendrika aloha ihany aloha mbo resahana ihany zany satria misy le olona hoe rehefa mamonotena izy de vita afaka olana kanefa miditra any amin'ny fahaverezana mandrakizay zay vao tena vao maika tena losa ary zany no antony resantsika antony hoe mba alao ihany zay nge ny atao hoe ny anongotsongonany mato tsika malagasy Andriamatoflavien tsy laitra ny mandevimbelona sanatrian'izany ve mba efa niezaka mihitsy amin'ny fanarahana ny hoe zavatra volaza ny baiboly sy ny ama-kristiana kristiana sanatriany vava efa eo amin'ny farany indrindra hoe ionana any paradis de eo anao no mamono tena kanefany tena lazako anao fa tena misy tena mihitsy tenenako an'izany rehefa miresaka am'le olona de zao foana netona tena kivy a général tena tsy hitako tsontsy olona efa tady amoy fo zany ary zany tena eny an-dalana fa zao foana ny tegniko ny olona raha ohatra raha moa ianao mamory foka ndray mamono tena de makaiza ny vady aman-janakao makaiza le vady aman-janakao mandositra didy nge ianao am'izay fotoan'izay hoe mandositra ndraikitra nge ny andraikitra ny mino an'Andriamanitra anao rehefa nanankianam-bady sy anorona tokantrano de vady aman-janakao ka na inona zavatra mitranga ny zavatra mitranga ao mety mbola ahitana vahaolana foana indrindra hoe raha tsika raha kristiana manana finoana fa raha kristiana moa tsika kagina moa no azo tenenina am'izany de zay zavatra zay mihitsy ny tenenina satria tena misy olona mihitsy am'izao taona tsy mahita torotrony tena sorena tena kivy eniko ohatra mamory volo daolo zay ara ho aly izy zay mamory volo zay neny dikan'izay sanasin'izany efa miakatra ambony be ny tosidranao mety ho tapadalana amin'ny fotoana tsy ampoziny ianao de makasy ka raha tapadalana ray ianao ka maty ka izy ny olombelona tsy ho faty fa ny tena mampatato tsy mampalahelo de hoe tsy maty fa malemy eo mpandrina tsy vao mainka loza teo ary ianao mbola afaka nandeha ny asa mbola afaka mifampiresaka mbola afaka mba nietiketaka nanao zao anao tsy afaka fa voafantsika eo mpandrina eo raha tsy misy olona atsoina tsisy amadika raha ny zavatra rehetrarehetra tsisy ho vita vao mainka zavadosana izy zany zany ka tena atao hoe fahoriana indrindra eto ambony tany aza indrindra ny eritreretra mba eritreretra natao ary ianao tsy eritreretra ny vady aman-janakao tsy eritreretra ny tokantranao mba farafaratsy mba eritrereto ny tenanao sanatrian'izany hoe tapadalana zay zavatra eritrereto ny tenanao ary tsy diso mihitsy ianao raha mba hoe mieritreretra ny tenanao zany zay ngeny ma hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ka raha ny tenanao ary tsy tianao ao anao moa ny tiavanao zay ankonanao ary zay mahatonga le hoe tsy tia ny tenanao ianao matoa tena hoe mieritreritra ny tady amono tena zay aloha de efa tsy fitiavana ny tenanao famono tena ary faharoa managaga zany tsy tia andreo vady aman-janakireo anao ohatrany mora ny teny zany Andriamatoflavien kanefa tsy maintsy teninina satria matetika le olona miteny ka tsy aminao ne le izy de ohatra moramora izy ny tenenanao azy ohatra ny zavatra maivamaivana le zavatra hoe fahoriana sy fahaterentsaina manjoa za tsy manamaivana fa ny adidiko amin'ny mampanabe kosa de mampatsiaro anao hoe zavatra mbola azo atao ani azo atao raha misy ny ezaka raha misy ny fanantenana ary indrindra raha misy ny finoana amin'ny alalan'ny vavaka mbola zavatra mety ahitana vahaolana zany ka io fahaterentsaina io Andriamatoflavien de mitranga
rehefa tsy misy filaminana mihitsy eo amin'ny fifandraisana ao atokantrano matetika ny fisian'io fahaterentsaina io dia miainga avy eo mpivady matetika le mpivady tsy mitovy saina mihitsy raha matoa zao ny fijery ny rangahy zao fijery indrindra eo amin'ny lafi ny fanabeazana anika izy mety hoe le ray mpianakaviana masika be le reny mpianakaviana indray tena mifanohitra amin'izay manampy tamin'ny foana anika izy dia tsy maintsy atao zay itovizany tady nokanga tompoko eo amin'ny mpivady mba tsy ampisavoritaka sanika izy ary indrindra tsy ampisavoritaka ny fifandraisanareo mivady fa mitoeraka lololony mihitsy nge zay le fijery zay eo amin'ny mpivady matetika satria lasa tsy mahay mifampireraka tsony fa lasa mifamaly ary nefany efa tena indrika foana eto fa raha misy zavatra tena tsy maintsy ilanana dia ny rivo-piarahamonina tsy maintsy ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny firindrana tsy maintsy fa rehefa tsy zany ianao dia mety ho sahirana ary ho tratrany eo ataontsika hoe terentsaina io noho izay zavatra zay ka zay zany re matofilavy tena lazaiko hoe zavatra lehibe loatra io le hoe filaminana sy ataontsika hoe firindrana ny fiainana ao atokantrano rehefa tsy zay manko dia miteraka fahasombana miteraka fiorontanana miteraka fahalovana ary ny fahalovana natika fa miteny zany hoe fahalovana zany dia efa mitarika makany amin'ny fahafatesana zany amin'ny fahafatesana tsy voatery hoe arano fotsiny fahafatesana fa ny fahafatesana koa mety ara-tsaina fahafatesana ara-panahy mety misy daholo zany rehetrarehetra zareo tsara amin'izany ngeny hoe zava-doza ateraka miainga amin'ny ohatsika hoe terentsaina io fa zay fahafatesana zay amin'ny endrany maro samihafa ka raha vao hitanao fa misy endrika amin'ny hoe teritery eo amin'ny fiainana kanefa ianao hoe atao hoe tsy mahita vahaolana azo antenaina dia lazaiko anao fa ny fahafantarana hoe misy ny terentsaina dia rehefa zay hoe misy tsy mahita vahaolana tsony ianao tsy misy zavatra ho antenaina tsony ianao dia io tena lasa ohatrany zavatra manery mihitsy ary tena manesika mihitsy io tery io amin'izay fotoana izay ary io fahaterentsaina io eo amin'ny adolatsento tena misy azy eo amin'ny adolatsento tena tsy hoe kory tsika nge eo fa miteny foana le matofilavy fa iovan'ny taona ny adolatsento raika amby folo ka hatramin'ny valopolo taona hoe miova ny toe-tsaina ny toe-batany ny toe-po ny toe-panahany ty karokaroka ty andrakandrana ty anjao ty anjato ty anjaro zavatra ohatran'izany ary tena mila hoe fifanakezana-po mihitsy mbola averiko eto ihany fa raha misy tena zavatra tena hoe mangatahany sy rinony adolatsento ho hitany eo amin'ny ray aman-dreniny dia ny fifampatokisana ary ny fifampatokisana tena endriky ny fanehoam-pitiavana mihitsy zany amin'izao fotoana zao amin'le izy koa ny ndray matofilavy manahirana tsy tomentsiny hoe ny ray aman-dreny ve no omenatsiny zany adolatsento fa ny andaniny sy andaniny zay nazavainao tamin'ny fotoana atiana ny andaniny sy ny andaniny fa tsy metsonitsony le hoe andaniny sy ankilany fa ny andaniny sy andaniny dia eo ny andaniny ray aman-dreny eo ny andaniny amin'ny zanaka tena satria tena ohatrany hoe lasa manimba mihitsy ny fiarahamonina le izy ary io ataoko hoe io fifandraisana io nge tsy eo amin'ny atao hoe tokantrano any na hoe mifanakeko fa na eo amitotrika hoe eo amin'ny fanaovan-javatra amin'ny fanatotosana zavatra zao teka tena miaina ao anatin'ny fahasairanana ndray matofilavy ihany raha tsy resaka tsy hiditra hoe resaka politika zany tsika fa milaza fotsiny tena ao anatin'ny fahasairanantsika ary tena tokony isy mihitsy le hoe tena fieritseretana mihitsy hoe inona tsisy fanomezantsiny tsisy fampitoram-bato fa ny akosa ndray matofilavy ihany dia miteny hoe raha tianao ny filaminana sy ny fahatoniana na misehatra izy ary tsisy iny le hoe stress na terentsaina dia tsy misy afa-tsy ny fifanantonana sy fampiresahana ihany na eo amin'ny mpivady na eo amin'ny mpianaka indrindra eo amin'ny fiarahamonina amin'ny heren'io ndray matofilavy ihany dia resaka ny hoe ny endrika ivelany ahafantarana fa misy ny terentsaina eny ary zay ny tapany voalohany ndao hidirantsika ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita
mba hovanina. Eny ary ny SMS amin'ny alalan'ny ao amin'ny RTB live any amin'ny afatra miafana sy ny any amin'ny 033 08 850 02 no ovakina aminareo zao dia generaly no amary azy. Zao ny amin'ny RTB live mba hovanitsika rehetra. Lehilahy no manoratra. Za dia tena tia vehivavy loatra nefa mba endry amin'ny lafiny rehetra ihany. Tena mijangajanga loatra nefa ny vadiko dia be voka sady tena endry tsy mba manitsakitsaka mihitsy ka ny fanontaniana dia zao mampikorosofana sy manimba ny asy ny tokantrano ve ny fijangajangana ataoko. Faharoa mampisy fiatraikany amin'ny zaza ny kibo ve io ditra ataoko io. Mankasitraka tompoko. Eny tompoko. Tena raha vao miteny fetiny hoe fijangajangana nge dia efa fahotana nge zany endry matofy lavy any. Azo antoka fa zavatra tsy mety raha kristianina ihany tsika aloha dia zay aloha ny fantatro. Zay ny valiny. Faharoa manaraka an'izany fanontaniana napetraka hoe mety misy fiatraika. Tsika eto Andriamatofy lavy ary amin'izay toerana rehetra andehanako manao miresaka momba fanabeazana dia hoe tsy ny vehivavy ihany eny no mitondra voka fa tsika lehilahy koa mitondra voka. Inona le hoe tsika lehilahy koa mitondra voka? Ny zavatra ny fitondrana voka ataotsika dia ny manao izay ampilamin-tsaina an'io vadinao io, ny atony ny fony, ny ahafalifaly azy, ny tsy asahiran-tsaina satria ny reny rehetrarehetra reny dia anisany mitondra an'ilay onja mandeha makany amin'ilay zazakely mepita nefa ao anatin'ny fiforoana ny taova rehetrarehetra. Misy fiatraikany ao anatin'ilay fiforoana eritreretra fotsiny hoe ianao efa ndresatraika tena tovolahy manao maka tanimanga ianao dia ataonao vazo ohatra nataontsika hoe ataonao nireny hoe zavatra fasiana voninkazo ireny. Dia ianao manodina azy eo tsara dia misy mandona ny keonao, misy mandona ny tananao, tonga dia mivilana. Dia tsisy avy koa ilay zaza kibo. Kanefa le fanakakezanao ny vadinao io, le fanahoana fitiavana, le fanehoanao le hoe fanampintsana, mahafalifaly, mahakany amin'ilay zazakely daholo tompo. Ary tena tompona andraikitra anisany voalohany noho ny tsy filaminantsaina ny vehivavy, noho ny alahelo, noho ny ranomasony, sika lehilahy raha ohatra ka tsy araka ny tokony izy ny zavany mandroan'io zazakely io. Zay le hoe tsika lehilahy anisany mitondra voka ihany. Fa tsy rehefa be voka ny vadinao dia anao lasa misotro labiera miaraka amin'ny namanao ary amin'ny bara ary. Fa raha matorerinao dia na mitahitaina io na matahotra io na miahy kapoka mangidy. Zay le tonga hoe fitenen'ny toreny misotro ny rano tsy tiana. Eny fa le kapoka mangidy kosa mba ataovy kapoka mamy re marina mafy aza atao kapoka mangidy zany. Ny olona mitondra voka zany tsy mitondra kapoka ataotrika hoe kapoka mangidy zany fijerika azy fa teny izay misy le izy. Tovavy efa araka amin'ny 20 taona nefa mora mitomany be alahelo manambady. Be alahelo satria tany mitondra io ary izy io zao le mitondran'ny reniny voka azy. Mety sahiran-tsaina foana ny reniny, mety nitebiteby foana, mety natahotra foana, mety niahiahy foana. Io izy io hitany na dia efa lehibe ary dia zany be ranomaso zany tonga dia mora malahelo be satria zay le alahelo zay nampitany reniny tao aminy nandritra ny fiforoanany natao am-boka. Zay le izy dia avy eo anao gaga hoe ary maninona ary tiany be rano dia anontaniony reniny tamin'ny fotoana nitondrana voka azy. Fa olona sahiran-tsaina, olona nitaitaina, olona natahotra, olona malahelo, olona mitomany. Io izy io. Za tompoko dia lehilahy 20 taona efa manambany amanjanaka ka eto mihitsy no isy ny olana izay mampiasa ny saiko andro manalina mba mianatra ary mbola miantoka ny ray aman-dreniko amin'ny sakafo ny fatrano izay ilana vola amin'ny andavanandro. Ny olana nefa rehefa tonga aty ny vady aman-janako dia mandany roeny laniko isan'andro izay any ka tsy maraka ny vola ato an-trano. Efa miezaka mitady asa fa mbola tsy mahita. Hatramin'izao ireo ray aman-dreniko nefa milaza fa tsy mahavita raha hiantoka fiainana ato ny an'ny zareo nefa sahirana any ambanivohitra ka inona ny tokony ataoko. Ny fianarana tsy foky ialana satria ny miantoka ny hoavinay sady ny ray aman-dreniko koa mbola mazoto manosika kanefa ny fiainanay ato mampalahelo ahy indrindra fa ny zanako izay mbola kely tsy mahalala tsy misy sahiran-tsaina tanteraka tompoko. Le izy ny dia zao hoe io ankarazana safidy ihany io za dia miteny aminareo io fianaran'io tompoko azo atao za ny verina nianatra 50 taona ka teo ariana. Ny antony
nisy finiavana nisy tanjona ty kotratrarina mikasika an'izany hoe fahafantarana ny tantaram-pirenena zany niverenako nianatra fa nandritrizay fotoana zay de niasa amelomako ny vady aman-janako atsara ny fiainana dia mianaka fa tsy zany hoe tiako vita ny fianarako de nefa za malahelo ny zanako tsy maintsy manao safidy ianao na ny karakarana mba ahavanina apetrako tsara ny fiainany vady aman-janakao fa rehefa hitanao hoe mandroso mandeha tsara araka ny tokony hoe miverina mianatra ndray tsy olana ange zany mety efa misy fidiram-bola hafa mety hoe avy amin'ny vadinao salam zany fa ianao ny ray mpianakaviana tsy maintsy anao aloha ny miatoka tsy ny ray aman-drenao niteraka anao ny miatoka anareo telo mianaka zay de teneniko foana amin'ny olona matoa ianao nanambady efa vonina indray andraiky safatsy hoe dadasineny mbola vonina hiatoka anay ary eo foana nge efa tenenina andrea matoflavianto amin'ity fandaratsy tsy misy andaniana vola mihoatra ny zazakely ataotsika hoe mbola latsaky ny telo tono tena mantany vola be mihitsy zay ny mahatonga fitoeny foana hoe raha mbola tsombotomboka raha manao na efa mividinao aza miteraka ny zaza faharoa raha ny anankiray ra ilatro velona zavatrotran'izany ka zapetraka any amin'ny ray aman-drenao miasa fa rehefa te hiverina ihany ianao ny tsara fiaina za mbola tadito ny tena tsafidy ty natao nay vady mbola nianatra ny vady koa fefa tany amin'ny licence no ny vady zay vita ny licence de niasa izy niasa na mpianatra izy de za moa efa niasara teo de rehefa nialehibe ny ankizy de miverina nanohy fianarana teny amin'ny université ny vady hoe ampiakatra an'le diplôme nampianatra tany amin'ny lycée technique izy tamin'ny voalohany de avy eo nampianatra tamin'ny CEG fa tonga de lycée de sady nampianatra tany amin'ny tsitso mbola nanaraka cours teny amin'ny université de afaka soma tsara izy navita maîtrise de avy eo nanao doctorat de zany rehetrarehetra tena niaraka taminy tany am-boalohany tena nitsiririta azy mihitsy satria nisy namana anankiray zay tadidiko tsara mihitsy hoe raha tsy vita ny fianarana za tsy anambady nanao doctorat sintsisatsintsisa aty orina vao mahita hoe sampatrakinziko zanaky ny rehefa lehibe zao ny anafo zao vao hiteraka safidy any zay aty aorina samy manana doctorat fa ny anankiray fa lehibe ny zany ny anankiray eo vao manomboka ka zay le safidy tsy hoe zay tsy te hoe mavetrany de tonga de hianatra ve zany latsaka anao zany colonel miverina ny anatra satria safidy zay zavatra ka tsy hitako mihitsy ny hoe ka le fianarako tiako fa miantoka ny hoavinay ny hoavinao mitohy foana zay de lazaiko roton zay no nitokananay mivady trandro ny famaly zay farany teo ary nahavitany kiasy tanana izy nefa ady tsy de misy dikany loatra no niadivanay inona ny tokony ataoko na fomba niresahako amin'ny mon général le izy any de zao hoe tena mifanazava hoe fa inona moa ny tena nikasihanao tanana ny aza ny lehilahy mikasy tanana vehivavy zany mikasy tanana ny vadiny zany tena halako lao de teneniko mihitsy tsy tiako zany raha matanjaka ianao de lehilahy ohatra nao any anjanana sandry raha tena lehilahy marina fa tsy ny vehivavy tompoko nanjanana sandry fa alemeny zany fa ambaniny zany fa hosana zay zavatray ka hoe hoe fanazavata de vadiny le ramatoa tokony antany hoe inona tsara moa tena antony kasihanao tanana zany ve de tokony kasihana tanana zany nge zavatra tokony hoa tsy maintsy nareo mivady any satria raha vao miteny any amin'ny ray aman-dreny ny vehivavy io tsy maintsy hososo sany dadany de mety tonga de manangam-bovona koa hoe ahoana anao jaliany lany zanako raha samy lehilahy le ty andao toakeria zavatra hitanao nefa zavatra tsy mety zany raha fozana tsy vonanto ve te sanatry ny vava andefa ny anjatsandry eo tsy mety zany kanefa rehefa vety ny atezerana de mety zay ny zavatra amitany zany toka na inona atezeranao aza mba mikasy tany zany de rehefa tsy zakanao to de andana aloha mivoaka voaka ny tokotany na mivoaka ny velany rehefa tony ny fonao mividiry eo na misotro rano zay mba ampiena n'le hafanapo be loatra zay ny fahitako azy magataka torohevitra ny ato aminay ny dadanay no mitantana vola na ny karama ny mamanay azy de izy no mibaiko zay anaovana azy ka na misy zavatra tiany mamanay hovidiana azy de mbola mihera aminy foana na koa hoe misy zavatra tsy azo ato an-trano de menimenina be izy nefa izy ihany no mibaiko zay anaovana an'ilay vola mba mangataka vaolana tompoko fa tena mampalahelo ahy ilay reniko le izy io mo samy manana ny fomba ny andre matoflavy
Zay vady zao samy miasa dia samy manana ny comptenay samy manana ny comptenay banky samy hafa aloha voalohany samy manana ny banky zay vady fa nanokatra compte commun amin'ny anaranay mivady zany hoe raha misy zavatra ilainy mivady ko dia ao amin'ny compte commun anay mivady io fa zay samy manana ny compteny hafa fa misy compte commun mihitsy tena napetrako mihitsy satria tsy fantatrao zay zavatra mety mitanga-tapika ianao tsy eo dia fa iny le compte commun zay zavatra fa iny zany mandrotaka vola amin'ny compte commun fa tsy nivadiko fa za fa nefa tena hoe amaray mpianakaviana dia zay zavatra zay ny zavatra natao zany hoe manana compte raha misy zavatra tiany za tsy miteny mihitsy manana compte zay ny atony mba iasany aiza ve tena de hoe vernis à ongle dia hoangatahana amin'ny leranga tsy mety ny zany koina fotsiny aiza ny fahalalahana sy ny fivelarana sy amin'izay hoe noho ny asa zay ataonao za mahita mihitsy zay hoe mampirisika amin'ny vehivavy foana hoe miasa mba tsy ho latsalatsan'ny lehilahy hoe volako zao io zay zavatra ary mampisy fivelara-tsaina fivelara-po fananana asa zay zavatra tena ilaina amiko ohatrany hoe raisiny sanatry ny vava tena hoe raisiny tentrany hoe izy no ray mpianakaviana dia tsy maintsy izy mifeny rehetrarehetra misy fetrany ny maharay mpianakaviana anao mampirindra mandamina mampahatsaratsara ny rivo-piarahamonina ao tokantrano fa raha hoe ianao daholo ny tananao tsy isy rivotra manjary eo ary nefa ianao mitompona ndraiky voalohany sady feno amin'ny rivo-piarahamonina tompoko ianao lehilahy ny fantanin'le namantsika zao satria izy miresaka amintsika fa tsy le ray aman-dreny akory iny zany tokony ho atao ataon'le ankizy zay manontany atsika hanomeziny hevitra n'ireo ray aman-dreny dia hoe manaovanareo amin'izay le hoe raha miasa le reny mpianakaviana miasa izy matonga izy miteny eny dia samy manana ny compte fa misy compte commun ohatra ny anahy ohatra ny anay mivady fa zahako ny manisy vola ao amin'io compte commun io zay zavatra mba hanana ny vadiko amin'izay zay hoe raha misy zavatra ilainy dia tena hoe manana ny tena fahafahana ray manontolo izy mampiasa an'io fa raha misy zavatra hoe ilainy ampiny amin'ny zavatra tokony ataony dia ao izy maka ny azy zao mbola ao anatin'ny tokantrano mbola kely ny ankizy aonao fomba fanatanterahana an'le hoe izy miantoka vaty izy miantoka écolage dia izy miantoka ny jirosanty izy miantoka ny charbon satria ianao zao efa atao anatin'izay ny anazay dia avy anao misotro ronono dia taloha tena zay mihitsy taloha ny anay mivady taloha tambola tsy nanana compte commun zay dia tena zay mihitsy hoe ny zavatra kojakojany zavatra madinika hoe zao any vadiko dia ny zavatra hoe zavatra tena hoe mila vola be tsala amin'izany ilaina dia ana ohatra zany hoe zay tena tetika hoe mavesatra be le vola tsy maintsy ilaina betsaka le vola ilaina dia anasa dia mampandeha an'le hoe ny sakafo sy ny kojakojan'izao dia anazy zay zavatra zay ohatra ny ofatrano ana ny jiro sy rano ana ny fanambarana fiara ana ny any fa mety ny sakafonao anazy fa milamina tsara mihitsy ny fiainana mivady io masy zao le mahatonga ny olana io le fierahirana le miera tsy miera foana na sira tsisy ary dia miera dia ny anay tsy nisy an'izany mihitsy fa zay rehefa teoriana hoe fa ny tombo ny taona dia hoe ny aina tsy mifametra tena tokony indrindra amin'le tadidiko tsara rehefa maty ny reninay dia nanana compte izy tany banky dia hoe ho alaina dia zay fito mianadany manao soni any amin'ny banky hoe azony dadanay alainy vola io satria zay ny mpandova fa tsisy ka zay mahatonga amin'ny teny hoe ny aina tsy mifametra raha sanatria ka tsy manao compte commun ka sanatriany zany tonga ny fahafatesana dia tsy mahazo mikasika an'ireo vola apetrako ao reo ny vadiko fa tsy maintsy ny zanako manome procuration dia ozy hoe misoratra amintsika sy ianao tsisy problème amin'izay fotoan'izay satria ianao afaka manao sonia an'io compte commun ratsy zay fotsiny mba elana amin'izay le mety fahasairana an'izay araky ny lazaiko hoe ny aina tsy mifametra dia tonga dia ataon'izay zavatra tsy olana mihitsy ary na ny misy an'izay le fa misy koa nefany na compteko zay zany misy le compte commun anay aty amin'ny anahako fa ny anazy koa ara dia nasiny fotsiny za tsy maka volany amin'ny compteny fa hoe nampilaza fotsiny tany amin'ny banky hoe raha misy ilaina maika dia soni anankiroa fa za koa afaka manao soni tsekiny mba hisorohana an'izay le hoe raha sanatsy misy ny aina tsy mifametra dia farafaratsiny mba tonga dia azonao hoe raisina le izy fa tsy hoe tsy maintsy miandro ny procuration ny zanakao zay ny anay sady torohevitra ho antsika rehetra ihany koa zany rehetrarehetra zany fa tsy atao risaka mandalo fotsiny satria zany karana fijorona vavolombelona amin'ny fiaina tokantrano amin'ny fiainan'olon-droa dia ilaintsika eo daholo mahafantatra an'izany
Rehetratsena ve ianao miantoraka amin'ny ray tsy to fa izy no mpanisy soa hoe namatsika mandefa an'izany ndao ndray ary za tamin'ny taona 5 nisy olona nangataka ho vady de tsy raikitra za efa niteraka 4 amin'izao vao niverina izy de matahotra ny tokantranoko ikorotana zany hoe fa manambady aman-janaka izy zany de le olona nandao azy iny tady iverina azoko efa mivady aman-janaka eo fa aoko zay ny atao hoe amin'ny fotoana tokony atao ianao tsy mitaitrako rehefa taitra rery vao amakotakotra inona ny fisorohana azo atao amin'le stress de ny olona stressé ve tsy maintsy kizitina foana ka tena zay nge ka le stress nge le tsy filaminatsainy de inany mety mampilamina zany zavatra anankiray mety mampilamina saina nge ohatra fotsiny zao de hoe mivoaka ny tokantrano anao lasa anao mba mitsangatsangana ery amoron'ny rano na lasa anao mitsangatsangana ery tampitenimpohitra hoe mijery lavitra tena marina mijery lavitra fa tsy hoe le zavatra tombotra kely eo mijery lavitra zay zavatra zay de ohatrany hoe manala sorisory anao le fahatanao le zavaboary maitso mavana le tontobohitra tomandavana tsy ny siasintsy zavatra ohatran'izany nge de fa izy zay ahoana ny alalana n'le sorisory-tsaina mety ndraiky hoe mety mandefa hira evangelika ianao na mety mihira zay tianao fa tsy voatery hoe hira evangelika ihany mety zavatra betsaka na hoe miantso olo ianao zavatra tiana ankafizinao no atao hoe andao lalao ohatra fotsiny hoe zay mivady zao de fa zatra mihitsy hoe fotoana hoe manao karatra filalaovan'ireny ohatrany hoe karazany hoe rami na manao beloty ohatra mivady fotsiny sola anao nay mihitsy manao an'izany ny antony hoe nandritra ny tontolo andro ianao samy sahirana tany amin'ny za zao makaty de avendray de mety misy olona raisina fa rehefa vitsy zay rivo zay de zay misy kilalao iarahana ivady mihitsy hoe ialana am'le zavatra ohatrany hoe navesatra ny saina na navesatra ny fo tamin'iny tontolo andro iny de manao an'izay zavatra iny na tsangatsangana eo tokotany eo jaridany eo zany vady de zay karakara-voninkazo zay miresatresaka amin'ny voninkazo ia tena tsy mahatoky any vadiko intsony fa mamilava teneny izy de ozy izy hoe aleo fa iovy za ny foana no lazainy tena lehibe za eny ka io nge fa lazaitsika matetika tondrematovy matoa ny olona misotro toka misy zavatra manahira-tsainy azy fa tsy sahany teny iny anao hoe misy zavatra tadiaviny ao tokantrano fa tsy hitany fa tsy sahany ny teny azy ohatra hoe amampivady azy mivady fotsiny ohatra zay zavatra zay na koa hoe misy zavatra mba tena hoe mba tiany atao ao trano fa raha vao mieritreritra fotsiny anao zay ina kosa ny ilana an'izany ianao te koa miteniteny foana ohatra le raha mato ohatra de farany ohatrany hoe aleoko raha ngamba miala tsitsoka ny velany ihany ohatran'le hoe mitratra ny terin-tsaina am'le zavatra mitranga tokantrano de lasa any velany de any de any amin'ny zava-madomela na any amin'ny zava-mamama ny alana sorisory zavatra misy anie zany andray matoflavy amaranantsika ny famakina ny SMS avy any aminareo de alana tsindro SMS be dehibe tsy voavaly noho ny fotoana izay mametra atsika ity SMS ity mangataka torohevitra aminareo fa izao de tena sahiran-tsaina amin'izao fotoana izao satria efa lehibe za de mbola tsy nampahafantariny reniko ny raiko niteraka taty aoriana nefa dia fantatro fampitondra fivavahana ny raiko fa izy hatramin'izao mbola tsy niteny amiko izay mba momba nefa za miandro foana indraindray azy za rehefa tezitra vao mahatafavoaka vava hafa momba io resaka io de tena tsy miteny izy inona ny tokony ataoko tompo zany hoe fa mivaka hetsy zany nisy elerainy fatany fotsiny zany hoe io ny rainy zany efa lehibe efa manam-pikasana ny anambady de ny fomba hitenenako ny olona miaraka amiko hoe mpitondra fivavahana ny raiko sa ahoana tena miasa ny saiko sady menatra amin'ny fiarahamonina ndregniko anefa tsy mihevitra zay hiteniny marina amiko fa lazainy hoe misy fotoana ny zavatra rehetra de rehefa mba miresaka moa izay mianaka de miafara amin'ny ady foana fa tsy misy zavatra voava na valiteny tiako ho azo
hainy foana manodikodin-resaka tena efa imbedebe nefa noho ny resaka fa mafivava be izy zay toko ny olako ka dia mangasitraka sahady vehivavy 5 taona manoratra ya matetika ny mahatonga an'io andre matovolafitsika efa miresaka an'io ihany teto matetika ny mahatonga an'io de le hoe mbola tany am-bohoka le zaza de fanolozan'le rainy de tsy te halala mihitsy zany de entina andao tetika hoe entin'ny ambo koa le renim-pianakaviana hoe vitako foana nge na lehibe ny zanako za foana nikarakarana io ka moa izy mikasika na ray mbola ntsara tsy nomeny koa na ariary tsy nomeny akory tamin'io ina moa ny rarahina zay hoe afatatra azy fangaisana zay tsy tompoko manana zo feno sy tanteraka ny zanaka afatatra ny reny niteraka azy sy afatatra ny ray niteraka azy afa-tsy le hoe le zazanatsangana ngamba de hoe mbola tonga de nariny ray aman-dreny ino moka efa tsy fantatray fa manana zo tanteraka za raha tena miteny mihitsy hoe tena hoe rehefa tena mafivava le reny ohatra na le ray ohatra ny reny matetika tena azo toriana mihitsy any amin'ny tribonaly hoe za tena te afantatra ny raiko nefa ndrendriko tsy mety miteny zany efa eo amin'ny fotoana zay mety anorona tokantrano ilaina nge zany nga nisy io zazy io raha tsy nareo rony teo fa nga ianao rery manana zo amin'io tsy nisy io raha ianao rery ary zay mahatonga hoe tena za de niteny zany azo manaovana fitaraina na azo anaovana fitoriana mihitsy any amin'ny tribonaly ny afantaranao ny rainao niteraka anao farafaratsinao zay fa natenen'olona na tsy anao an'izay hoe teoran'ny tribonaly avy amin'le renim-pianakaviana zany teneniko ampafantaro ny zanaka hoe avy aiza ny fiavian'ny rainy ny loharan'ny poirana raha mbola misy fianakavian'ny rainy any mba ampafantaro zay reny nge ny fianakavian'ny rainao avy ary ananina nge ny fiavian'ny dadanao fa aiza nisy olona hoe tsy ho fatam-piaviana re olona zay adalana natao tany aloha tany aferana zao zany fa ny zanaka manana zo afantatra ny loharan'ny poirana zany hoe ny fiavian'ny rainy ny avan'ny rainy na tsy kasika azy mihitsy asa io rainy niteraka azy io satria rehefa anambady izy taranaka no alaina ka taranaka avy azy ary ty taranaka avy amin'ny lafiny ray ahoana ny tokony ho fantatra zany nge ndrendretsy tsy eritreretin'le renim-pianakaviana fa efa tsy nijeretika mihitsy tsy laiky mahafantatra zay kory ny zanako fa nga vitanao rery io nga anao rery io ikambanana ia zay ny amin'iny hidiretika ny tapany fahatelo ary ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina ia ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na 22 442 09 ny lara telefona tiratsika mivantatra mba hovanina tompoko Allô? Ien tompoko. Mba hovanina tompoko. Vonoiny radionao azafady. Vonoiny radionao azafady amin'ny alalan'ny telefony tsika afaka miresaka somatsara. Allô? Ien tompoko, mihaino anao zay. Io. Manana olana mba hovanina aloha. Io. Manana olana mon général amin'ny zanako lahatokana. Firy-taona? 12 taona de nalabaky izy amin'izao zany de ny olana mipetraka amiko zany tsy fantako mihitsy ny ahoana ny fomba hitenenako na ny fomba hoe hitondrako azy fa nalabaky izy nefa variana be amin'ny lalao baolina de mihaino hirahira zay zany ny tena mahamplasa ny saina mivady hoe atao ahoana ary izy satria ny tenenina mafy izy tsy rarahana iny manao baolina foana mandefa mandany fotoana manao baolina manao basket moa zany marina fa ilainy le sport zany azonay tsara mihitsy nefa heninay koa tamin'ny fandaharana andray mandeha mon général ny teny hoe mety tsy maninona fa ny baolina indraindray malasa lavitra ihany marina zay fa mba le tandrinay aloha zany mba mahazo baky izy allo tompoko mihaino anao de nefany rehefa tenenina izy amin'le fianarana zany tena ohatrany hoe tsy miraraha fianarana izy zay zany tena mampalahelo sy mampalasa sainanay hoe inona ary ny andeha ho atao anazy tenenina tsotra izy tsy mihaino tsy mandray kahie bedesina izy tsy mandray kahie ndraiky narary mihitsy ny azy zao tamin'ny roa tokom-bolana angamba satria efa tena ohatrany tezitra loatra satria fotoana mandeha mantsy azy
Nenao tsy mianatra tsy mandraika inona ary ny ataonay dia izay za mba angatahako torohevitra mo général hoe inona hoe ahoana ny fomba hitenenana sa atao azy. Nefa izy ve mahay ihany? Tsy mahazo moyenne izy 8 de moyenne. Eny ary. Izay le olana zany hoe inona ary ny atao azy. Zao mantsiny ato raha mahita nga Flavian dia mitsikitsiky mihitsy ny antony zao mahatonga mitsikitsiky. Entoko? Zavatra tena ny ainako zany zavatra zany. Tena ny ainako misy fety mianadasa zany farany. Reo zoko telo lahy ny anabaviko ireo tena olona mianatra misy an'izany hoe miaro toro misy an'izany sy ny reninay hoe raha anao mikoveta dia atao ny tongony amin'izay tsy hidiny maso ny manao révision. Reo le zoko reo zany. Fa rehefa analabaka. Za rehefa analabaka marina fa tsy ndray mandeniko efa retraite dia zay mirahalahy dia zokiko efa miasa zay mirahalahy mbola tafapetraka teo dia za rehefa tonga avy mianatra dia tsy dia manao inona zany fa dia ohatry mihirahira dia mihaino radio terminal amin'io dia na dia le tompotranonay raha dia kaka mihitsy ary io zandrinao hoe mihirahira foana ny ataony eo ambony eo fa ohatrany tsy mba minenitra vola analabaka dia miteny amiko le rahalahy ary ianao io fa mba mieritreritra ny fanadinana sa dia lozana mihirahira sy mihaino radio sy zao ny antoko taminy efa haiko angeo le zavatra azoko le efa haiko le izy efa ohatrany tsy matoko zao hoe raha tsy hitany mamaky boky dia tsy mahay zany tonga teo nanontany hoe mahay veny dia andraso aloha fa ny nahy kosa dia ty aloha tamin'izany fa tateoriana vao tena lata za raha vao mahazo 10 de moyenne dia fao zay za tsy mivaky loha amin'izany 15 na efa tateoriana efa après-bac vao tena hoe tena nizaka be dia ny reninay ara dia efa niteny mihitsy satria zao io rahalahiko io miteny hoe izy nge mihirahira fotsiny ataony ato manao an'izao dia zao mihitsy nataony reniko tamin'izay sendra niakatra avy any izy dia zao nataony taminy raha ianao anaka no afaka baka dia ianao no mahay indrindra amin'ny zanako satria tsy mitovy amin'ilay rahalahiko hoe atao anaty koveta ny tongony mba pikipika mba tsy atory afaka baka soma tsara ako ohatrany teneniko azy raha ianao angambana raha valy mibaka ka raha tsy afaka ianao dia zany ny tomany fa tsy ianao no mitomany zay no nataoko azy zany dia tsy mety tsy haiko tsy haiko fa dia very fanazy mivady hoe atao daholo ny teny mafimafy atao ny teny malefaka ono azy afady tena hoe ono majary lavabe ny resakitsika raha ohatra ka iompana amin'izay afaka manantona ny général dia hoe toany dia zanakareo iresahako ka zay aty atao maso dia zao amin'ny dimy sasany nareo miantso azy rehefa amin'ny arivo rehefa any amin'ny faritra dia amin'ny dimy sasany ihany miantso ahako le zanako mihitsy no sevo miresaka amiko itenenako amin'io zao se ny zavatra atao zao fa mizao afaka baka amin'ny dimy sasany ariva fa tsy amin'ny dimy sasany maraina amin'ny arivo ientoko mena lara telefona rehefa mifarina ny fantarantsika ientoko mankasitraka indrindra ientoko ien 22 443 90 22 442 09 miaraba tompoko salama tompoko ientoko vaovanina tompoko tsika rehetra tompoko avy aty Mazenga ientoko tsara be tompoko le fandarina fa saika ambany tany misy boky fa lycée fa mba tiako no zanako le izy dia hoe mba tiako tairina zany satria tena tsara be le fampianarana dia zay mba saika antaniko zao le izy raha misy havanareo aty Antananarivo azo asevo mividy an'le boky ao amin'ny librairie Saint-Paul le hoe ny fitiavana Saint-Paul dia alefanao anao dia miraso indrindra tompoko dia tsara be le fandarana mifaza tompoko makasitra ien tompoko ia miaraba tompoko nahoana tompoko vaovanino tsika rehetra tompoko zafady saika an-tany ako za vehivavy 20 taona iento dia vao zao zay vao mitondra voka dia zay tsy manana hoe ray aman-dreny manoko ohatran'izany dia ray aman-dreny anareo dia saika mba an-tany hoe ina keny tokony mba mifanariko zany hoe mba hoe intelligence zanako dia zay no mba antaniko hoe ina mba tsy hoe po tokony ananako sy ny zavatra tokony ho atao
le izy hoe tena mba intelligent eny aloha le karazana ohatrany hoe tarazo avy any amin'ny fianakaviana fa zao raha tia mamaky boky ianao raha tianao intelligent zanakao manana finiavana mamaky boky famakiana boky mampitatra fahalalana ary reny famitandrina fahalalana reny indrindra ianao raha mitondra voka bepitany amin'ny zanakao zay fotsiny anisany tena izy zay tsy koa mahita olona sakafo hoaniny tsy re mampatoritory reny na sakafo mavesatra no niteraka rehefa avy eo tena akizy marantsaina ny voka tsara be zany eny sakafo koa tsy maintsy misy fiantraikany fa zay mamaky boky de manitatra fahalalana misy fiantraikany eny amin'ny zanakao mihitsy le izy zay zavatra zay Allô? Ien tompoko, miarahaba tompoko. Mba hofanina to. Tsika rehetra tompoko. Io, saika mba anontany kely. Ien tompoko. Ny zaza 10 taona dia lahy kely le sasa dia be lalao loatra ve ahoana fa rehefa any am-pianarana zany dia tsy mifantoka mihitsy. Ka mety tsy tiany le iziko. Inona ny zavatra manitona azy? Tsy hitako izay manitona azy izany ohatry hoe tia sangisangina ohatr'izany angamba. Raha eto Antananarivo ianareo dia mangatafo taona dia miaraka nareo mianaka nareo telo mianaka Ien tompoko. Zay tsy maintsy resahana mihitsy anke izy. Ien tompoko. Ya, any am-pianarako misy ny hoe porte ouverte. Tokony miresaka ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra any amin'ireny porte ouverte ireny. Tena maro. Miarahaba tompoko. Mba hofanina to. Tsika rehetra tompoko. Zahako renim-pianakaviana 30 taona. Ien tompoko. Dia za efa niteraka roa janvier 3 mois. Ien tompoko. Dia zanaka mpanampy vehivavy izay. Dia avy any amin'ny vadiko moa ilay mpanampy io no hita. Dia saika angataka torohevitra satria misy fihetsika ataon'ilay mpanampy hafahafa ato an-trano amin'ny vadiko. Dia ohatrany hoe tsy avelan'ilay vadiko mampandray an'ilay zaza aminazy fa isaky ny ny tsara indrindra dia miverina misy mpanampy ihany amin'ny zareo dia tsy avelan'le rangahy hoe mikasika an'ilay zazakely zay tsy fantatra nefa inona ny ilana azy raha ohatra ka hipetraka fotsiny ampianary fotsiny izy mikaraka azy miarahaba tompoko. Salama tompoko. Ien tompoko. Tsika rehetra tompoko. Za lela 20 taona. Mafimafy kely azafady. Za lela 20 taona. Efa miasa tsara fa mbola tsy manambady. Dia matetika ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina manome torohevitra hoe tokony efa manambady amin'izay fa efa tara. Zany efa manana ihany hoe tsy ampy taona manana ihany le hoe tsy mbola vonona zany hiarika tsara le hoavin'ny zanakay. Dia mba mangataka torohevitra amin'ny generaly hoe tara ve za raha 20 taona zany mbola tsy manambady lehilahy le miresaka misaotra indrindra tompoko. Ia, ny zavatra teneniko nay mianaka eto fonany dia zao foana ny toko hoe ny vehivavy efa 25 taona ny tokony manambady ny lehilahy farafahatarany any amin'ny 30 taonany. Ny antony rehefa miteraka raha ohatra miteraka efatra nareo na 5 dia hoe raha fa any ankoatran'ny 30 taona ny lehilahy mety ny zanany farany mbola any amin'ny terminaly izy efa tsy miasa tsony fa efa misotro ronono. Any ange ny tena jerevana azy. Zay mahatonga an'le taona azonao tao foana ange manambady na any amin'ny 40 taona na 15 taona anao fa le zanakao aiza le elanelany. Dia zay mahatonga hoe raha mba eo amin'ny 30 taona makony dia mety hoe 15 taona ianao ny zanakao voalohany 20 taona. Zay ny tena antony. Zay ny antony fa tsy hoe akory ahitrahitra fotsiny zany fa raha mbola tsy vonona moa ianao ka tsy vonona zany ke dia alao loatra tena atao hoe aza miditra fahasarana raha mbola tsy vonona fa mitondra tokantrano any tsy mora indrindra misy ankizy. Miarahaba tompoko. Ahoana tompoko. Mba hovanino. Ie, avy aty Antananarivo ihany mbola efa manambady. Ien tompoko. Dia saika vonoiny radio anao azafady. Anontany azafady le misy an'le resaka fanakabambo reny. Dia saika mba anontany hoe inona ke tena tsy ya fanakabambo manino tsy fantatro ny tiany raha zay.
inona ozy fantatra inona ny tiany lazay mba afaka miverina ianao raha ohatra ka tafiditra ihany hoe antso farany miaraba tompoko zaza roa taona mafy betsy inona ny tokony atao aminazy ia zaza roa taona hony mafy loha be tsy azo tenenina de na izany aryngefa za de miteny fony hoe rehefa tena ainareo mihitsy miteny de mangatao fotoana de hoeto any mihitsy le zaza mety hoe tsy hainareo no miresaka aminy na tsy hainareo no mifandray aminy zay fotsiny tsy hoe za de hoe tena hoe manam-pahaizana manokana fa tena misy fomba mihitsy fifandraisana am'po sy firaisan-tsaina amin'ny zaza zay le ataoko hoe onjany firaisan-tsaina sy fampatokisana rehefa hainao no mampiresaka azy sy mampifalifaly azy de miresaka aminao eny ary ka de zavatra ataotsika hoe ny famitinana moa de le hoe le fahaterentsaina io le stress de tena hoe raha mitohy foana de mitongatra makany amin'ny famoizam-po ary ny famoizam-po mitondra makany amin'ny famonotendry de zavatra tsy tsara mihitsy otsika zay ngamba raha ohatra fehezina miteny tsotra le izy fa noresatsika manaraka de hoe ny endrika ivelany ahafantarana fa misy ny terentsaina na stress ia zay ny amin'iny ankasitrahantsika rehetra niaraka tao anatin'izay fotoana zay raha te eo amin'ny jeneraly ianareo ary nisy olona teo namporosiana eo amin'ny jeneraly de antsoy ny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonao ao ny lara telefony jeneraly de atsoy izy ny maraina amin'ny fitsasanga hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasanga hatramin'ny roa akanao ny fotoana zay eonana aminy de rehefa omeny jeneraly ianareo ny fotoana sy ny ora ary ny toerana de adzao zay fotoana sy ora ary toerana zay nomeny ianareo zay de ny fantarantsika toy ny mazatra miverina isaky ny alatsinainy amin'ny valo sasany alina mandeha any amin'ny YouTube any amin'ny RTP live ihany koa mitolakandro de Bruno ny teo ny lafiny teknika dadino kirakirany sary tany amin'ny RTP live mametraka miveloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika rehetrarehetra indray ho amin'ny manaraka veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina